Jaune toko fa 3:20. Zao ny afatra lehibe voalohany meny 9:30 hoy Jesosy. Didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eno tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Nomeny Jesosy afatra zay. Rehefa vita io fandraisana fanasan'ny tompo niaraka tamin'ny mpianana io nilazany fa i Jodasy hamadika azy meny sombikanina sy ny sisa dia nanafara Kristy. Fa tonga ny fotoana koa. Ka rehefa tonga ny fotoanako dia tsy maintsy andao anareo fa ianareo hijanona eto dia omeko didy vaovao ianareo hifankatiavanareo. Horesantsika izay rehefa avy eo raha mbola manana fotoana atsika ny amin'ny perikôpa atsika amin'ny Korintiana voalohany toko fa 13 sy 12. Didy vaovao no omeko anareo mba hifankatiavanareo. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa inona anareo izy? Mpianatra ianareo. Ary efa sehontsika izany. Jereo raha mbola misy mpiara-mivavaka amintsika any amin'ny fiangonantsika tsiraray avy, misy mahantra ao, misy sahirana ao, tsy mbola manana ny fitafiana. Hoy Jesosy, raha manana fitafiana ianao 2-3 ka misy namanao tsy manana mba omeo azy ny anankiray. Dia mba jereo reo namanao reo sahirana sy mahantra ao am-piangonanareo. Sanandro izy miara-mivavaka aminao kaikinao tsy mbola manana fitafiana. Mivoriny komitin'ny fiangonana ny ao toerana, misy rakitra ataon'ny fiangonanao, maka vola mirakitry ny fiangonana. Dia mividana lamba mba hanomezanareo ireo olona tsy manana fitafiana ireo. Tahaka izany koa ny olona ohatra eto Ambohimarina manao rakitra isa-sabata ny olona eto anaovana ny asa. Raha misy olona mbola tsy maova ny hôtely ny Bleu Roi tonga dia mba omenareo olona koa izy. Ianao olona mbola tsy naova ny anao Bleu Roi nefa dia efa akaiky ny 5 koa. Dia mba jerijereo izay namanareo mbola tsy nanovany azy. Dia mba le rakitra ataonareo eto iny mba hividiany Bleu Roi 2 metatra. Dia 2 metatra ve dia tsy fohinareo olona. Hividianana Bleu Roi nireo olona namanareo mbola tsy nanova reo. Sa hoana olona Norbert? Dia mba samytsika mijery ny olona atao am-piangonantsika tsiraray avy tsika amin'ny fiangonana izay miendry zao toroteny zao hoe ho resahako ilo olona Norbert amin'ny sabata heriny hoe ahoana ny ianao ty? Fa mbola bleu ciel ny ianao ary lasa ohatra rehefa maitsomaitso mihitsy ary izy ty fa tsy mba bleu ciel intsony. Sa anao fa lasa missionnaire andray zany amin'izy ty. Dia mba apio izy. Fa zay ny ahafantaran'ny olona mpianatra anareo satria maninona ozy izy mifankaty. Aza vela fotsiny amin'izao hoe hipitrapitra izy hoe dia hatramin'izao dia mbola tsy manana fitafiana. Any amin'ny cellule koa dia efa jerevo nareo manao rakitra amin'ny cellule akao ny vola rakitra amin'ny cellule. Mba misy olona hoe misy olona tsy manao Bleu Roi fa mba anao 50 000 dia tenenina amin'izay le mpitatana vola hoe efa mba nanao 50 000 fa hividiany Bleu Roi an'le anankiray iny le izy. Izany hoe mifankaty fanampy. Jerevo tsara ny sinoana ny karana reny. Raha mahita ny namana izy hoe kahoana mahantra, izy rehetrarehetra mifandrimbona. Manome foana iny, manampy an'iny mba ho tafavoaka takanazy koa. Iny namany tavela iny. Satria izy vahiny aty an-tanin'ny olona izy. Dia ahoana koa tsika fiangonana tsy havita an'izany. Mariky n'izay fifankatiavana izany. Afatra nomeny Jesosy izany taorian'ny fandraisana. Aorian'ny fandraisana izany mino afa amin'ny sabata ho avy zao tsy misy tsony olona tsy manao fotsy sy manga. Indrindra fa any amin'ny collégium Bleu Roi sy fotsy fa hitovy daholo. Amen. Satria efa avy nandray inona koa tsika teto. Nandray fanasan'ny tompo didy vaovao miaka anareo mba hifankatiava nareo. Dia mbola nanafatra ihany Jesosy ao amin'ny toko 4:20 taorian'ny fandraisana izay nataony. Aza malelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra mino ahako. Ohatrany raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indraiky andray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Aza malahelo ny fonareo hoe enjehin'ny olona halan'ny olona ty sy ny namasinsisy. Aza mitomany amin'ny problème rehetrarehetra fa Kristy efa lasa. Tamin'izany izy mbola nanafy raha andeha aho ozy izy fa amintsika misy zao efa lasa izy. Dia nilaza izy fa mbola hiveriny indray.
mbola ho avy Kristy. Ka na dia ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny problème maro ianao, ataovy ny asan'Andriamanitra fa ho avy izy handray anao raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka. Amen. Andiny fadimy, hoy Tomasy taminy, tompoko tsy fantatra izy alenao ka ataonay ahoana moa ahafantatra ny lalana. Hoy Jesosy taminy, zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zaho izy Jesosy ny lalana sy fahamarinana, zaho ilay tenin'Andriamanitra natao tonga nofo tety, maty ny levona antsangana araka ny soratra masina. Izaho io lalana io fa aza mety rebreben'ny olona ianareo. Zaho ny lalana fa tsisy ho akany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Na kristianina izy, na judaisme izy, na musulman islamiste izy, na bouddhiste izy, na hindoiste izy, na inona fivavahany, tsisy makany afa-tsy amin'ny alalan'io Jesosy io. Ka raha diso io zany dia diso inona? Dia diso lalana ianao zany. Ka za mety rebreben'ny olona amin'izany. Ohatsy izy amin'ny toko 17 nomeny Jesosy, izaho no tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Ny sampany rehetra izay tsy mamoa dia tsy maintsy ho atao inona ozy izy? Esorina. Dia tato amintsika ho be da be ny sampana tsy namoa tato, tsy tafapetraka tato fa efa naninona daholo, efa nesorina. Ianao zany matoa tafala tato dia efa sampana tsy naninona ianao zany, tsy mamoa ianao zany, dia dinio ny tenanao hoe namovy ianao taony voala tato sa tsy namoa e. Dia tadidio zany. Fa na itsika reto koa zany raha mbola tsy hamoa dia tsy maintsy ho aninona koa, dia tsy maintsy ho esorin'ny tompo tato koa tsika. Raha mbola tsy hamoa ianao, tsy tafapetraka ato ianao, raha mbola tsy hamoa, mbola tsy ho marina, mbola tsy hatoky. Baiboly nefa milaza hoe zay matoky dia ho atavezina. 15, izaho no voaloboka. Jauna 15 15, izaho no voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao ninninona. Raha tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsy mpiainy anaty afo dia ho may. Raha tsy miray amiko ianareo Jesosy dia tsy misy ninona vitanareo. Ary matotsika mbola kalaza ny 20 taona ny radio, amin'ity koa amarana ny 20 taona ny fiangonana, dia mbola miray amin'ny Jesosy tsika. Fa raha tsy niray tamintsika tsy isy io, tsy vita zany. Amen. Halleluja. 17, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Dia raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Dia mbola nanafatra ihany Jesosy. Fa raha tsy miray amin'ny Kristy tsika dia ariana ny velany ka tonga malazo dia angonina tsy mpiainy anaty afo. Fa ho anao zay miray amin'ny Kristy io dia angatao na inona zay tiatsika fa ho tonga amintsika izany zavatra izany. Ataovy amenna mafy dia mafy. Tsika atao tokantrano ato koa ny te hafa mafy dia ataovy amenna mafy dia mafy hoe nyzao tontolo zao. 12, zany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliko ka ho tanteraka ny fifaliko. Zao ny dito dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andididiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo-intsony ianareo, satria efa ny sasana zany ny tongony mpianatra. Tsy atao hoe mpanompo-tsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala zay ataony tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria zay rehetra reko tamiraiko no nambarako taminareo. Dia izany lazaiko tanareo Jesosy Kristy mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy nataoko mpanompo-tsony, tsy nataoko hoe mpiasa intsony ianareo, fa nataoko hoe sakaiza. Fitiavana izany, ka ianareo tokony mba hifankatia tahaka ny tiavako anareo. Tsy natao hoe mpanompo intsony, fa natao hoe sakaiza. Dikan'izany raha avy mandray ty latabatra ty tsika, mandray ty mofo ty, dia aseho izay fifankatiavana izay. Dia mba ho levona amin'ity mofo sy dovay izay hosotrotsika ty ane ny avinavina mifotsika tsiraray avy ao. Fa mba hifangonana hifankatia tokoa isika rehetra ireto. Ny antony dia satria izao,
andininy enina amby folo mitoko fahatelo amby folo tsy anareo nifidy aho fa izaho nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokarareo mba omeny rainareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona tsy anareo nifidy aho izy Jesosy fa izaho naninona de nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo Kristy mihitsy zany nifidy antsika matoantsika mbola tavelato de ny rantsika mandehana mba andehanantsika amin'ny lalana io dia mandeha mamokatra fa tsy mandeha tsy mamokatra fa raha vao tsy miray amintsika de tsy mamokatra fa raha mbola miray amin'ny Jesosy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina io tsika de amokatra satria izy no nifidy antsika amin'izany lalana izany de omeo anazy ny laza sy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny feo mafy manao hoe efa avy nandray fanasan'ny tompo ihany Kristy nanome io afatra io amin'ny vahoaka ka rehefa avy mandray ty afatra ty tsika de mba hitoetra amintsika zany afatra zany mbola nitenenina zao no miandry antsika andininy 7 zao no toko 7 andininy 7 zany zavatra zany no nandidiko anareo mba hifankatiavanareo raha alan'izao tontolo zao ianareo de oko fantareo fa zaho efa alany talohanareo azakagany am'izany zany tsika ny fankalan'ny olona sy ny olona zay mitefitefoka atsika mety ny fotsy manga sy ny sisa de aza tezitra aza mikorapaka mihitsy satria i Kristy efa halany taloha atsika andininy 7 raha naman'izao tontolo zao nareo de ho ty zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao nareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao dia halany zao tontolo zao nareo tsarovy ny teny zay lazaiko taminareo ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony fa raha nanenjika izy de anenjika anareo koa raha nitandrina ny teniko izy de hitandrina ny anareo koa de aza gaga amin'izay fanenjena sy fankalana rehetra averina foana zany zavatra zany na mpiaramonina na piraita-po na ray aman-dreny na zanaka na mpiara-miasa na sy ny sisa mankahala sy manenjika anareo oko fatatrao fa tsy ianao nitratran'izany voalohany fa Kristy raha nanao an'izany tamin'ny Kristy izy de anao an'izany amintsika koa dikan'izany raha hitandrina ny teniny tsika izy de hitandrina ny tenin'ny Kristy zay entintsika koa ka raha nanenjika an Kristy de anenjika atsika koa fa izany rehetrarehetra izany ozy izy no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy nahalala zay naniraka izy andininy 20 raha tsy tonga aho ka ny teny taminy de tsy nanakeloko izy fa ankehitriny tsy misy fialana azony atao amin'ny elony raha tsy nalala an'izany ny sofin'ny olona raha tsy nandre an'izany ny sofin'ny olona de tsy nanakeloko izy fa ankehitriny tsisy azonao ialana amin'izany fa naheno an'izany afatra zany ianao toko 9 andininy 1 sy 2 zany teny zany de efa nalazaiko taminareo raha tsy tafitoina raha tsy atafitoina anareo androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mahamono anareo fa manaritra fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra izy ho avy ny andro fa ataony rehetra mahamono anareo fa manaritra fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra izy ary zany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho hoe ny famonoana atsika fandroahana atsika amin'ny toeram-piasana tsy manomezana karama atsika sy ny fanalana baraka atsika ty sery zany ny azo ny fanompoam-pivavahana ho avy zany andro zany ozy izy Jesosy fa za mataotra anareo hoy Kristy fa toiza ny vaky teny fa izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'andro fa izaho efa nilaza izany taminareo fa ito ampandraisana fanasan'ny tompo ty de mbola tsy tonga amiko zany fa ho tsaroanareo zany mbola tsy tonga aminareo zany fa ho tsaroanareo zany aorinan'izao fotoana izao andininy 5 ankehitriny makany am'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao fa satria nilaza taminareo aho de votona alahelo ny fonareo fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha ndeha aho de irako aty aminareo izy ary raha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria makany amiray aho ka tsy mahita ahy intsony anareo ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao de efa voatsara mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny zany ny afatra nomeny Kristy taorinan'ny fandraisana ny mofo sy kapoaka zay nyraisin'io ary rehefa vita izany resaka izany dia nivavaka an'izay Kristy amin'ny Jaona toko 7 ao zao nivavaka nataon'ny Kristy Jaona toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 nivavaka nataon'i Jesosy ho ny mpianany rehefa nilazain'i Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny masina ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray eo tonga ny fotoana
naninona ny masony izy ny mahazatra antsika matetika rehefa mivavaka dia maninona mikipy fa mba mizara koa na ao an-trano ao ary ianao na ty am-piangonana hoe tena hideran'Andriamanitra dia mba sandrato ny masonao hoe tena hitako ny lanitra hisokatra fa hideranao aray fa mahazatra antsika rehefa mivavaka dia miondrika dia maninona ny maso dia mikipy ny sasany manetsiketsika tongotra sady miondrika eo izy manetsiketsika tongotra mba ampitanana eo izy miondrika dia mikipy ny maso eny efa kana concentration daholo moa zany fa eto Kristia dia ny andrandra ny lanitra izy mety iondrika koa tsika tsy mendrika Andriamanitra na dia hiandrandra ny lanitra mampanombotsy masoa fa Kristy dia nanandratra ny masony io any amin'ny lanitra ka anao hoe ray eo tonga ny fotoanako mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao araka nanomezanao fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay no zay rehetra nomenao azy ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay nirahanao izy moa le Jesosy Kristy nirahana io le teny tonga inona tonga nofo zany atao hoe fiainana mandrakizay mino fa Andriamanitra tokana firy zany ny Andriamanitra firy telo sa tokana sa ray tokana ny Andriamanitra zay inotsika fa Jesosy Kristy io zay nirahany dia tenin'Andriamanitra tao aminy nirahany tonga dia ty amin'izao tontolo zao amonjy antsika inona natao ny teny io 14 izao efa nankalaza anao tety ambony tany vitako ny asa nomenao ataoko vitako ny asa nomenao ataoko manotaninao tena fanandiny tena atsika nandritry ny 70 andro basa ilaza venao eo natrehan'Andriamanitra raha tonga ny andro alohan'ny kipiny masonao tsy haiko mety mbola manana fotoana itenenana ianao hoe mety marary ianao fa tonga ny andro alohan'ny kipiny masonao ve mba afaka ilazana hoe vitako ny asa zay nampanaovinao Andriamanitra ka na rapitso na anio aza no alainao fa ikipy ny masoko dia mba afaka milaza fa vitako ny asa nampanaovinao zay nanorona fiangonana rehetra zao ka na vita fiangonana dia mba afaka nilaza ny ako mba fa vitako ny asa ny fiangonana nataoko zay mbola mpanorenana dia manao hoe zay mbola mpanorenana ny fiangonana ka io dia tsy maintsy mba ho vita mba ilazana hoe mba vitako ny asa zay nampanaovina ina moa ny asa nampanaovina anao tamin'izay mety mba mitona fasika ny asanao mety mba mitona briky ny asanao vitanao ve zay ny asanao mety mba manoana arabola isan-kerinandro mba manoana 25 000 50 000 100 000 250 000 1 million 5 million 20 million zay mba asanao manoana ny fanorenana ny fiangonana tonga fotoana ekipimy masonao mba afaka milaza hoe na Andriamanitra dia mba vitako ny raha androany no alainao na rapitso vitako ny ny asa nampanaovinao dia ako na Dorcas lolona amin'ny asa fanompona fitoriana ten'Andriamanitra famoana devoly sy fivavahana ho an'ny marary nivavaka toroteny sy sisa vitanao ve sa dia lolona kamolahy ianao mba tsy ilazako hoe kamivavy vita sa tsy vita Jesosy dia nilaza alohan'ny afatesany vitako ny asa nampanaovinao hoy Jesosy dia nivavaka amin'izay izy 17 Jona 7:10 ary zay arehetra dia anao ary zay anao dia rehefa ankalazaina eo aminy aho ary tsy ho eto amin'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zaho mankany aminao ray masonao dia irizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao mba ho iray ihany izy taka ny mahiray antsika vavaka nataon'i Jesosy tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao mba ho ray ihany izy taka ny mahiray antsika dia aza matahorintsika fa ho tehiriziny Jesosy itsika ho tehirizan'Andriamanitra tsika efa nataony zany vavaka izany fa ho ray ihany azy ho fotsy manga izao amen ary raha mbola teo aminy aho 12 dia nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomenao ary nitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina fa ankehitriny makany aminao aho ary zany teny zany no lazaiko eto amin'izao tontolo zao mba hanana ny fifaliako tanteraka eo aminy efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao
fa mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao. Mazava be zany mivavaka nataon'i Jesosy, efa nomena atsika ny teniny halan'izao tontolo zao isika satria tsy naman'izao tontolo zao. Marina zany sa tsy marina? De atao votehaka mafy ary zany. Ary lasa halan'izao tontolo zao tsika ozy izy satria tsy manao ny fanaon'izao tontolo zao. Za mangataka aminao tsy hampiala azy amin'izao tontolo zao, tsika zany tsy andeha indositra any ambanivohitra loatra amin'izao, na hoe andeha indositra any amin'ny tany tsisy vahoaka any de tokamonina any. Fa eto amin'izao tontolo zao tsika fa nierovana atsika amin'ny ratsy eto amin'izao tontolo zao satria tsika mbola ho vavolombelona hitondra ny hafatra eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny alalan'io radio feo mahery izay toanantsika io. Tsika no vavolombelona amin'izany. De nizingizinin Jesosy tsara io mahiray atsika io. 2:20 Jaona 7:20 mba iray ihany izy rehetra ho takanao ray ato amiko ary za kosa aminao mba ao amintsika koa izy mba hinony zao tontolo zao fa ianao no naniraka ary meko azy ny voninahitra zay nomenao aho mba ho ray ihany izy taka ny mahiray antsika. Ray tsy mivaky mihitsy zany zao fiangonana zao fa zay sampany tsy mamoa ato de nasorony. Fa tsy ny fiangonana no lasa 3-4, tsisy fiangonana apokalipsy 3-4 mino Jesosy maty atsasaky ny herinandro nefa samy hafa. Fa iray ihany reo, iray ny fitafian'ireo, iray ny andro ivavahan'ireo, iray koa ny liturgian'ireo, iray ny perikopan'ireo, iray daholo ireo fiangonan'ireo. Fa zay sampany tsy mamoa nasorony. Zay mpangalatra sy jiolahy nesorony. Fa ireo fiangonan'ireo de iray de nizingiziny Jesosy tamin'ny vavaka nataony zay iray ihany izy ireo mba takany iray atsika. De io maha fiangonana iray azy io le resan'ny perikopa atsika ato amin'ny Korintianina voalohany toko 12 ato. Korintianina voalohany toko 12. Satria fa natao iray ihany tsika. De zao nilazany azy 2:12 sy 13. Korintianina voalohany toko 12, 2:12 sy 13. Fa nitahaka ny tena iray ihany nefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza de teny iray ihany tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovana batisa atsika rehetra ho tena iray, na jiosy na gentlis na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra de efa napisotroina fanahy iray. Fanahy iray ihany nanaovana batisa atsika rehetra ho tena inona ozy izy? Iray. Tsisy tsony hoe judaisme, hébraïque, katolika, FJKM, luthérienne, Jesosy mamonjy, adventiste, tsisy an'izany intsony, tsisy andevo tsy andevo, fa isika rehetra de efa napisotroina fanahy firy? Fanahy iray ihany. Mbola manamafy an'io le Korintianina voalohany toko 10, 17 sy 14. Korintianina voalohany toko 10, 17 sy 14. Ary izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy zay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy izany. Izy rehetra natao batisa tamin'inona io? Ranomasina mena. Ireo olona natao batisa rehetra avy any Egypte ho any amin'ny tany Kanana ireo, niampitany ranomasina mena, niampitany on'ny Jordana, de nihinana fihinana-panahy iray ihany, ary izy rehetra ny fisotro-panahy iray ihany. Ary zany fisotro-panahy iray ihany zany de iza ozy izy? Tamin'ny vatolampy fanahy izany dia iza? I Kristy zany vatolampy zany. De ahoana no lazain'le olona teo zay sampany tsy namoa rehetrarehetra nesorona ka nilaza hoe tamin'ny taloha de izy io, fa amin'izao tsy izy tsony io. Nareo ve de mbola voafitaka ao? Nefa tato ihany izy nisotro fisotrom-panahy iray ihany. Ka ny fanahy nisotrotsika niaraka tato ihany ane nisotronareo ny ala reo. Ka rehefa avy eo nareo de nilaza hoe tsy izy tsony ony io. Fa tsy izy tsony io, nefa fisotrom-panahy iray, vatolampy firy io rano nisotroana io de avy tamin'ny vatolampy iray de izy io. Kristy maty ny levy natsangana araky ninona? Koa nalazainao fa tavatsoavaly indray le Jesosy. Nefa io no nanaovana batisanao, io anarana Jesosy Kristy maty ny levy natsangana araky ninona io? Soratra masina io.
dia ao anao tsy izy verentsika ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ilay perikôpa amin'izay fanahara ihany naovana batisitsika rehetra ary tsika rehetra dia efa nampisotroana izany fanahy iray izany dia tonga amin'ny andinin'ny fito amby roapolo amin'izay ary ianareo ny tenan'ny Kristy Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fito amby roapolo ilay perikôpantsika zany sy manaraka ary ianareo ny tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôlos faharoa mpaminany fahatelo mpampianatra manaraka zany dia fahagagana fanomezana pasoavana hoentina manasitrana dia fanapihana dia fitondrana dia fiteny samihafa tsy fantatra izany zany niantsonantsika ny sotro fisotrom-panahy io ny sasany atao apôstôly ho mpaminany mpampianatra manaraka zany izy dia fahagagana fanomezam-pasoavana hoentina manasitrana fanapina ny tsy manana fitafiana fotsomanga sy ny olona mbola tsy naovany ny tolany izany daholo ny fanomezam-pasoavana ny fitondrana ny fiangonana dia fiteny samihafa tsy fantatra ary nareo raha voaloolona foana dia menareo nefa raha nareo natao hoe manao sy mbola manao fotsimanga tsy menareo on zany lolanao robera zay le fanomezam-pasoavana apôstôly mpaminany sisisa jerevantsika inge hoe Andriamanitra efa nanendry ny sasany tamin'ny fiangonana voalohany apôstôly toy izany izy io aty amin'ny Efesiana toko faefatra andininy raiky ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo Efesiana toko faefatra andininy raiky ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo satria ny sotro fisotrom-panahy iray ihany reo fiangonanareo izy Jesosy mba io iray ihany izy tahaka ny mahay atsika vavaka nataon'i Jesosy zany rehefa avy nandray ny fandraisan'ny tompo izy nanao vavaka farany ozy andininy raiky ambin'ny folo amin'ny Efesiana toko faefatra ary izy nameny sasany ho apôstôly ny sasany ho mpaminany ny sasany ho evanjelistra ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy manampatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisana ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe ho inona ozy izy ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'ny Kristy mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy atambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiandrena tanteraka ny hevitry ny famitahana mba ho lehilahy lehibe ozy izy ny fiangonana nandray ny fanasan'ny tompo fa tsy ho zaza intsony ailangilany sy atambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa amin'ny saipetsy ataon'ny olona tsy ny fiendrena atanteraka ny hevitry ny famitahana tahaka ny hoe andevo zay mitandrina ny didi folo very zay mitandrina ny didi folo raha tsy antsona amin'ny anarana miteny Hebreo ny anaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy de very sy ny hoe ny fahafolo-karena zany de efa hoanina hoentina any am-piangonana de jerijerevana fotsiny de efa aveo hoentina mody de evidianana sosisy sy sosety sonef sodisy de mihinana ianao de voky zany ny rivotra tambolombolenany rehetrarehetra ka tsy ho zaza intsony isika ailangilanana zany fotom-pampianarana izany zay fampianarana samy hafa rehetra zay ataon'izy ireo misaipetsy ataon'ny olona mba hiendren'ny hevitry ny fampitahana zay ataony mba voafitaka ao daholo zay tsy miorona rehetra andininy 5:10 fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy mba hanaraka n'inona ozy izy ny marina amin'ny fitiavana dia hitombo amin'ilay Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina fa izany ny tombony tena rehetra zay akambana ampiraisina noho ny fanompoana isa-tokony araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosony ny tenany amin'ny fitiavana tsy ailangilany sy atambolomboleny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiandrena tanteraka ny hevitry ny famitahana de nisy ve ny voafitaka sa tsy nisy betsaka ny mbola tratratra amin'izao ary ny voafitaka indray ny milaza fa ianao tsy voafitaka indray ny mbola voafitaka tavela ao fisy tafavoaka tao de efa tsy voafitaka intsony nefa voan'ny saipetsy tratrany rivotry ny fampianarana samihafa ka de nailangilana eny sy natambolombolen'ireny rivotry ireny Petera faharoa toko fahatelo andininy 4 ka hatramin'ny 9 Petera faharoa toko fahatelo andininy 4 ka hatramin'ny 9
koa am'izany ry malala satria manatena izany zavatra zany ianareo dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amampondry anatren'ny tompo amin'ny fihavanana ary ny faripon'ny tompontsika dia keo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malala atsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy tahaka nataony amin'ny epistily rehetra koa fa milaza izany zavatra zany ao aminy izy ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina zay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany am'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina zay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorona ozy izy dia betabetiko ny olona manolana reny tenin'Andriamanitra reny mba amtahana ny hafa atonga fahaverezana ho an'ny tenan'le olona 17 koa satria fantatrareo raha teo izany ary malala dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka lavo hiala amin'izay iorenanareo tandremo dia mampitandrina indray Kristy alohany andraisantsika ty mofo sy ty kapoaka ity hiatretritsika ny 20 taona tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy ane ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay amen. Zany ny afatra nataon'i Jesosy taorinan'ny fandraisana izany fanasan'ny tompo izany ivavakitsika hitsangana ary hisaotra an'Andriamanitra mba hitoetra amintsika tokoa ne zany afatra izany raha andray ity kapoaka ity isika ka mba hitoetra amintsika ny tenin'ny Kristy rehetra iaraka ivavaka itsika ary hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotra anao zay ny amin'ny afatra zay nomenao nay tamin'ity androan'ny sabata ity satria ianao no mpiandry tsara zay manolotra ny ainao amonjy ny ondrinao manana ondry hafa ivelan'ity vala ity aho ianao Jesosy eo ireny dia tsy maintsy atsoko ka ho tonga andian'ny rainy marina tokoa Jesosy fa raha halan'izao tontolo zao izahay dia fantatrao fa ianao nefa halan'ny talohanay ko dia nampahery anay ianao mba ifankatiavanay raha avy nandray izany mofo sy kapoaka izany ianao ka nanome baiko nanao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba ifankatiavanareo satria izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatro ianareo ka teny ambaranao Jesosy fa ianao no voaloboka ary izahay no sampana ka raha miray aminao izahay Jesosy eo dia mamoa be fa raha misaraka aminao kosa izay dia tsy mahay manao na inona na inona fa raha tsy miray aminao izay ho ianao Jesosy dia ariana ny velany ka dia malazo ary ny farany dia angonina ka tsy mpiany anaty afo satria ny sampany rehetra zay tsy miray aminao Jesosy ny sampany rehetra zay tsy mamoa voa ho ianao dia esorina afoko ka satria ianao Jesosy no efa nifidy izao fiangonana izao ka nanendry anay mba andehananay sy amo mba hatateraka ny vokatra rehetra zay nandrahanao anay ka dia zay rehetra angatahanay amin'ny anaranao dia omenao tokoa misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra ray eo satria hoy Kristy hoe vita ny asa zay nomenao azy ho ataony ary izay zao tokoa no vavolombelona izany mbola mijoro na amin'ny fitafiana na amin'ny toe-tsaina amin'ny fanetretena ny fifankatiavana zay nomenao anay ka dia ny fananao masina ane mba hiasa aminay tsiraray avy koa ka raha tonga koa ny fotoananay Jesosy eo dia mba ilaza koa izay hoe vitako ny asa zay nomenao ahy ataoko Andriamanitra ray eo dia misaotra ray eo ny amivavaka zay efa nataon'i Jesosy aminay zay manao hoe ray masinao tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao aho mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika koa dia matoko zay Jehovah-Andriamanitra ray eo fa efa novalianao zany vavaka izany ka dia ho ray tokoa anao zay fiangonana zao hatramin'izao koa mandrakizay koa dia anao ary nidera sy niaja
tsy mivoninahitra mandrakizay koa dia raisy tompo zany fivavaka izany fa izany mivavaka izany koa dia mbola angatana izy tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ho azy eny nidera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluia, amen.